mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falmerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity alahady ity. Manona fahasoavan-tompo aminao ary mirary ho herinandro ampandresena, ho herinandro mpahombiazana ihany koa ity herinandro izay diavintsika ity. Ary irina dia rehefa tonga ny zoma ho avindray na ny sabata dia ianao mihitsy anie no hijoro vavolombelona eo amin'ny manodidina anao na eo amin'ny fiangonana misy anao. Lohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona ny io dia hivavakisika. Ianay tsara indiziny danitro mbola faly ny fonay miantso ny anaranao ary miantso anao ampahatokiana ampitiavana tokoa satria ianao rery no azonay anteherana. Tompo misaotra ihany koa manaiky hainao anay, misaotra ny amin'ny fitahianao sy fitantananao anay, misaotra ihany koa manaiky isoa anay ankehitriny. Inonay tokoa fa eto ianao dia mangataka aminao izay mba hiasa ao anatinay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Dia lesona antsika androany dia manao hoe nienjehana nefa nandresy. Nienjehana nefa nandresy. Isaky ny tsy mivadika aminy ny vahoakan'Andriamanitra dia tezitra Satana. Matetika ny fanenjehana no manaraka. Mpaminany Daniela dia manoritsoritra amin'ny fotoana anankiray izay mbola ho avy aminy izay hanjady sy hanenjika ny vahoakan'Andriamanitra ny fiangonany tamin'ny fotoanan'ny Moyen Âge zany. Ny mpaminany Jaona dia nanamaritra ihany koa ny vanim-potoana io toy ny fotoana hanerenan'ny fiangonan'Andriamanitra handositra hanetany hevitra izay tazana ho azy mandritra ny fehitrandro iray sy fehitrandro roa ary atsasaky ny fehitrandro. Ny Apokalipsy 12:21 hoe raha vehivavy izany hoe ny fiangonana zany nandositra nakanetany hevitra izay nisy fitoerana namboarin'Andriamanitra. Novelomina tany an'hevitra ny vahoakan'Andriamanitra, nanatanjaka sy nanohana azy ireo ny teniny rehefa nahery vaika ny ady lehibe nandritra ny io vanim-potoana lava sy maizina nanjaka ny pape io. Nahita toerana voamana ho azy ireo ny vahoakan'Andriamanitra ao anatin'ireo fanamby lehibe indrindra eo amin'ny fiainana dia manomana toerana foana ho an'ireo mpanaradia azy mahatoky Andriamanitra. Nandritra ny fotoam-pitsapana lehibe indrindra azy ireo ihany koa dia nahita fialofana tamin'ny fitiavany sy ny fiahin'ny ny olona. Ny 950 andro sy ny fotoana sy ny ary ihany koa ny atsasaky ny fehim-potoana izay voalaza amin'ny Apokalipsy 12 dia samy manondro fehim-potoana iray ihany. Fehim-potoana izay saiko ianao handinika azy satria tena iankinan-javatra maro tokoa ny fahalalana azy. Matetika ny soratana tamin'ny tandindra no ny faminanian'ny Baiboly manko ao amin'ny ampahany ara-paminaniana ao amin'ny Daniela sy ny Apokalipsy. Ny andro ara-paminaniana anankiray manko dia mitovy amin'ny taona anankiray ara-bakiteny. Hitantsika ihany koa amin'ny Nomiera 4:20 zany sy ny Ezekela 4 io fotopotipitsipika isan-taona io. Ny fitsipiky ny andro isan-taona dia tsy miankina amin'ireo andiniteny anankiroa ireo ihany fa amin'ny fotoana ratsoratra masina midadasika ihany koa. Hoy William Shea izay manam-pahaizana momba ny fotoana sady manam-pahaizana momba ny testamenta taloha. Izy dia nanome andala teny 320 misy porofo ara-Baiboly manerana ny testamenta taloha momba ny fitsipika io. Nampiasa azy io nandritra ny taonjato maro ny mpandika teny. Ny Visigoth sy ny Vandale ary ny Ostrogoth dia foko izay niny fotom-pampianarana hafa noho ny fampianarana ofisialin'ny Roma. Nanomboka ny 950 andro rehefa noroahana hiala tao Roma ny Ostrogoth farany tamin'ireo foko barbanian'ireo tamin'ny taona 735 teo eo dia nitoy io vanim-potoana ny aizina ara-panahy io hatramin'ny taona
1870 rehefa nesoriny Berthier général Napoléon papa tao Roma. Kristianina tsy tambisaina no maty martiora nandritra n'io fotoana lava be io satria nakatony tenin'Andriamanitra. Na dia tamin'ny fahafatesana aza dia nandresy izy ireo tao amin'ny Kristy izy ireo ary afaka ny meloka sy ny fatapahan'ny ota ka nandresy tamin'ny rano zanak'ondry. Ny fandresen'ny kristian'ny satana teo amin'ny hazo fijaliana ny fandresen'izy ireo maty na dia maty azy izy ireo dia hevitsarana fotsiny ny fahafatesana mandra-pahatonga ny fiverenan'i Kristy. Ary inoana marimarina tokoa fa efa voaomana ho azy ireo ilay satro-boninahitry ny fiainana izay voaman'ny Tompo Jesosy ho azy. Dia izany ny sotomantsika lesona ihany koa mbola hisy ny fanenjehana amin'ny eo avy ny fantenana mipetraka isika kosa ve ajoro ny amin'ny fahamarinana. Liriko mba hanana finoana sy finoana sy fahazotoana ary tena firaiketam-po amin'Andriamanitra isika ka tsisy atahorantsika ny amin'ny izay rehetra mety anjo satria inoantsika tokoa fa miandry antsika ilay fanontenana lehibe. Amen. Iranay tsara indrizin-danitro mbola misaotra anao izay ny amin'izany lesona nomenao anay n'io izany. Misaotra Tompo izay mitondra fanantenana anay mandrakariva. Ampio izahay Tompo hitombo finoana aminao, hitombo fanarahana aminao ka na mandalo fotoan-tsarotra aza ianao hiatranonay tokianay. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.